Miaravantsika indray amin'izao aliny alahady izao alahady 10 volana aogositra tonga eto amin'ny fandarana mahery ianao tompolasy vavy manasanao anaraka zanatra farandray. Miarabanao mbola dia miarabany koa antsika rehetra ampity ny fanatanjahantena amin'izao ariva izao resahantsika anatin'ny fandarana ny tontolon'ny baolina kitra, ny taranja baolina lavalava, ny taranja karaté, ny boxe sy ny maro hafa ihany koa zany dia omenanao avokoa ireo vaovao rehetra nisongadina nandritra ity herinandro ity. Ny baolina kitra aloha no resahantsika voalohany eny andatabatra kosa nefa izy ity resaka fampiofanana ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe 11 pour la santé. Ny fédération moa no nikarakara azy ity niaraka amin'ny FIFA ny zoma teo no nitanterahana teny Kario izay lanonam-pamaranana izay. Mpanabe sy mpitantana ary mpampianatra misy 20 amizao avy ao amin'ny direnina 4 manerana Antananarivo dia Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bongolava no nahazo fifanana mahakasika ny fanoroana ireo mpianatra an-tsekoly amin'ny tokony atao amin'ny fitandrovana fahasalamana amin'ny alalan'ny taranja baolina kitra. Izany dia avy amin'ny tetikasa iarahan'ny Federaciona Iraisam-pirenena sy ny Federaciona Malagasy ny taranja ity izay nomena ilay anarana hoe 11 pour la santé. Nitarika ny fiofanana ny 17 ka hatramin'ny 12 aogositra teo ny manam-pahaizana maorisiana avy amin'ny FIFA Marie Joyce. Nanampy azy tamin'izany kosa dia nisy mpanofana malagasy 13 izay efa nahazo fanofanana manokana ihany koa ny 12 ka hatramin'ny 12 aogositra. Tsy ny federaciona ihany no tompony antoka tamin'ity tetikasa iarahana amin'ny FIFA ity fa dia miara-misahana sy miara-misalahazy amin'izany ihany koa ny ministeran'ny fampianarana sy ny ministeran'ny fahasalamana ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay samy nanasolo-tena tamin'ny lanonam-pamaranana tao tany Karion izy malasa teo. Samy nampianarana ireto mpanabe ireto avokoa moa ny teknikan'ny baolina kitra amin'ny ankapobeny na ny fampidirana ny toe-pahasalamana ihany koa miaraka aminy. Tanjona amin'izany ny amolavolana tanora avany no amin'ny sehatry ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Nandritra ity lanonam-pamaranana ity ihany koa nanambaran'i Marie Joyce ny faniriany ny ampitantana ireo mpanabe ireo ny fahaiza-manao sy noratoviny any amin'ireo mpianatra iantraiketany. Tetsakila izay moa dia nisaotra ireo mpampiofana tavy eo amin'ny FIFA ireto mpiofana ireto ka nanolotra mari-pahatsiarovana. Ankoatra ireo mpampiofana malagasy misy 17 avy eto Antananarivo dia nisy ihany koa ny mpampiofana 12 avy any Mahajanga izay nianoka atao anatin'izay fampianarana izay. Izy 12 ireo izay nizaran'ny fahaizany tamin'ireo mpanabe any amin'ny faritra Boeny iny. Mariana ihany koa fa andiany faharoa tamin'ny 11 pour la santé ity ny farana ny zoma lasa teo ity taoriana ny andiany voalohany izay miendrika andrana ny taona 2024. Madagasikara no firenena amin'ny teny frantsay nahazo voalohany tombotsoa tamin'ity tetikasa ity.